Falmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy mba misy rahalahy ray mamboatra ny toerany ity azafady. Le baffle dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Ao tsara ve tsika rehetra? Salama daholo. Sotra ny tompontsika mbola manana fotoana hatrany hifampizarana dia mino manokana androany famangy anao ny tompo. Ampahirezo kely aloha ilay namanao akaikinao, mino famangy anao izy hoe hitanao le rehefa mahare langage fomba fiteny tahaka an'izay tsika, ohatra zany zao hoe hamangy anao ny tompo, vangio manokana ao tompo, eto ao anilanao sy sisa rehetra, tsy hoe lavitra anao kory ny tompo ny dikale izy, fa ndika le hoe hamangy dia hitondra ny teniny aminao. Amen. Satria tsy amin'ny fotoana rehetrarehetra ianao no mandeha ny teniny, mara zay sady iso. Manasa vilia ianao tsy mandre azy miteny, mikosika trano ianao tsy mandre azy miteny, miasa ianao mianatra tsy mandre, fa ao anatin'ny fotoana manokana ianao dia mandre azy miresaka aminao, mety any anatin'ny vavaka, mety ao anatina fisaintsainana, mety ao anatina famakiana sotra masina, mety ao anatina fiainona toriteny, dia zay le famangina izay ataon'ny tompo amintsika tsiraray avy, ka manantena famangy anao ny tompo androany. Nasika makisotra masina ary aloha androany dia Galatiana toko 5 no anomboantsika azy na aloha tomboka Efesiana toko 5. Epistely ho an'ny Efesiana toko 5 no hojerentsika. Aloha tsy hitako indray izy teo. Efesiana toko 5 dia ny 9. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 10 no anomboantsika azy. Koa tandremo tsara izay fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ka raroty ny andro azo anaovansoa fa ratsy zao fiainana izao. Dia Galatiana toko 5 ndray ny manaraka. Efesiana toko 5 sy Galatiana toko 5, zany hoe miemotra kely tsika zany dia avaketsika ny andiny 7. Na andiny 8. Fa izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha ohatra ka tsy reraka isika. Ka dia araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy finoana. Amen. Ireo teny ireo no ifampizarantsika amin'ity androany ity. Ny lohahevitra izay apetraka la Efesiana dia fanararotana, dia manome fanazavana misimisy ilay Galatiana. Raha ohatra ka amin'ny fomba mahazatra fotsiny amin'ny maha-olombelona tsotra fotsiny dia natao hoe fanararotana dia opportunité, natao hoe opportunité dia misy zavatra izay misy soa ao ambadika. Ohatra zany zao hoe midina ny vidin'ny zavatra anankiray eny an-tsena dia manararotra ny olona mividy arak'izay volanana. Ohatra zany zao hoe midina vidin'ny vary dia manararotra ny olona mividy vary manangona migony arak'izay afatratry ny volany afahany mividy an'izany. Dia inona moa le fanararotana? Satria mbola afaka izy mividy alizy amin'izay vidiny mirary izay.
Rehefa misy ny solda dia lasa ny ranabavy rehetrarehetra miazakazaka ihany koa mividy zay azo hovidiana rehetra. Misy efa manao sakrifisy, misy efa manangona mandritry ny taona mihitsy anaovana solda. Eto moa tsy dia misy an'izay fa ny andafy tena misy an'izay période zay mihitsy hoe ao anatin'ity volanyity tena midina 30% vidin'ity entana zay tsy lafo nandritry ny taona ty ohatra le izy dia ampidinindry zareo tena tafidina be mihitsy dia miazakazaka daholo manenjika solda. Dia ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona zany ny zavatra zay ararotiny dia ny zavatra izay azona tombony. Eo zay azona tombony dia araroty ny fafahana, araroty raha vao misy tombony azona ho alaina. Fa ny soratra masina kosa mampianatra ny fanararotana amin'ny fanararotana mandany. Jereo araroty ny andro azo anaovanao soa. Ny atao hoe manao soa dia tsy ianao indray no mandray fa ianao no manome. Zany hoe ny fanararotana araky ny soratra masina dia fanararotana fandaniana. Fanararotana fandaniana. Zany hoe raha tsorona lizy dia mbola manana olanina dia ararotiny mandany. Ary zay tena esprit ny filazantsara mihitsy. Ohatra zany zao hoe miresaka ihany koa izy ao anatin'ilay boky Lioka 9:10 mikasika an'ilay lehilahy mpitandrina tsy marina izay orohan'ny tompony hiala amin'ny asany. Dia zao ny zavatra nataon'i Jesosy sy nampianarin'i Jesosy hoe nanararotry io lehilahy io nandany ny fotoana kely teo ampelatanany. Zany hoe manana fotoana kely fotsiny izy sisa hijanonana ao amin'ilay tompony, hisitrahana ny zavatra tsara rehetra izay ananany tompony. Fa io fotoana kely iny dia tsy nanararotany ahazona ho an'ny tenany, fa nanararotany andaniana mba ahazony indray rehefa avy eo. Ohatr'izay zany ny sarin'ilay izy. Eo amin'ny filazantsara zany eo amin'ny tontolon'Andriamanitra dia zao ny fanararotana dia manararotra mandany, manararotra manome, manararotra mafoy, fa tsy manararotra mahazo. Azo raisinainy aloha izy amin'ny lafiny hoe mahazo. Dia ndao za raintsika araka an'izay hoe ohatra zany zao hoe fotoana tahaka izao dia fotoana fanararotanao mandray ho an'ny fiainam-panahinao. Fanararotanao miaino hafatra ahafahanao mivoky tsara dia matanjaka tsara. Ho avy mantsy ny fotoana ao aorianao. Rehefa ho avy lay tenenin'ny sotra masina hoe zany rehetrarehetra zany atao hoe fiando ampahoriana, début de la tribulation. Zany hoe isika me manakaiky vanim-potoam-pahoriana, me manakaiky vanim-potoana izay isin'ny fampina intsony. Zareo tsara ty faminanina izay napetrak'Andriamanitra teo ambavany Josefa ity, izay misy saly-goavana be tsy takatry ny saina izay metraika mandrakity ny androany. Fa ny tantaran'i Josefa dia tahaka izao. Ny nofo nomen'Andriamanitra ny Josefa dia zao hoe melohan'ny 7 taona mosarena dia misy inona 7 taona zina. Zany hoe mahavokatra be mihitsy io tany io mandritry ny 7 taona. Fa ho ariana ary ao ambadika ilay 7 taona fahavokarana tsisy ohatran'izany dia 7 taona maina amin'izay. Ny tantaran'i Josefa dia tahaka izao, nandritra ny vanim-potoana 7 taona zina dia nanangona izy. Nangoniny daholo izay tokony ho angonina rehetrarehetra, ny rofiny daholo izay tokony ho rofina rehetra satria izy nazo an'ilay nofy sy ilay faminanina. Dia zao filazana hoe feno fitoeram-bary eran'ny Egypta dia natsofoko Josefa tao daholo ny vary rehetrarehetra. Fa teo anilany nisy Egyptianina tsy nafantatra an'izay zavatra izay, ary mety tsy nino ihany koa. Nisy Israelita taranaka Jakoba izay tsy nafantatra an'izay zavatra izay, fa faly fotsiny hoe vokatra ny tany dia ninana nanangona vitsivitsy kay le mosarena ao ambadika lavabe. Ny tantaran'ny Egyptianina sy Josefa dia zao, rehefa nanomboka nandeha aloha le fiainana tonga aloha le mosary dia nandritra ny teo amin'ny 2 taona teo eo mbola nanakoanina ry zareo. Le Egyptianina zany, takizay ihany koa ny taranaka Jakoba, nanakoanina. Ny Josefa tsy mbola tsisy mihetsika ny sompotra fa mipetraka tsara. Fa tapitra amin'izay le 2 taona izay mbola nisy ny ampikanina, nanomboka noana amin'izay ny Egyptianina. Inona ny tokony ho ataonay fa
tsy manan-kanina izahay ozy Josefa ndana mividy feno sopotra ireo avao volanareo rehetrarehetra navoaka ny volan'izy rehetrarehetra navoaka samy mividy zay azony daholo na azo zay dia nanan-kanina indray aloha nandritra ny volana vitsivitsy fa avy eo lany ny volan'ny Egyptianina tsisy tsony ny mosary mbola nitoy ahoana indray ozy izy ny Egyptianina fa lany nge ny volanay efa laninao daholo ny volanay varinao to mbola tsy mihetsika fa mbola be dehibe ihany mivary zay fa matinoany dia ozy izy Josefa hay okery amidio amiko daholo indray ny tranonareo sy ny taninareo rehetrarehetra lasa namidiny Egyptianina daholo indray lala ny tany sy ny trano mbola tsisy nininy lasa izy nanatona ny Josefa ory tompoko lahy efa lasanao daholo ny tany sy ny trano miomby amanosy zay ty mbola matinona mosary mbola tsy tapitra inona ny tokony ho atao vidio zahay ozy izy ataovy andevinao zahay sy ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ozy Josefa okeary mahazo haninareo fa dia miasinareo zany mba hinanan-kanina manomboko zao vanim-potoana iainantsika zao ho avy ao ambadika zao fotoana iainantsika zao mbola tena mandraraka ny tenin'ny Andriamanitra amen fa ho avy ny fotoana ho ambadika zao isy ny fendo ho an'ny fahoriana dia ao ambadika ny fendo ho an'ny fahoriana isy mosary amin'izay tsy izany milazan'izany tsy faminaniko zany fa sotra masina milazan'izany ho avy ny andro hitadavan'ny olona ho nona ny virjine ipempeny izy hitady izy tsy hanohanan-kanina na etaetan-drano fa faniriana ndre ny tenin'Andriamanitra ary io tsy positivisme nitadavin'ny olona amin'izao fotoana izany tsy ho tahiny ianao ambinina be ianao asivamenina fotsiny ianao le vila misy pisiny tsy zay tsony nitadaviny amin'izay fotoana izay satria efa fahenin'ny sofiny zany efa henin'ny foany zany hoe ianao manana ny 4 tsara indrindra fa ho avy amin'izay izy hitady faiza le tena tenin'Andriamanitra fa tsy handretsony ny sofiny satria hiditra amin'ilay vanim-potoana mosary iny zao tontolo zao melohan'ny mosary misy foana ny tonjiny ary eo ambadiky ny tonjiny misy foana ny mosary ozy sotra masina miresaka atao amin'ity Efesianina toko 5 ity dia boka voalohany ao natao resaka tsika araroty ny andro azonao anaova-tsoa inona ny soa azonao atao indrindra soa ny fanahinao ozy izy le Galatiana toko 9 teo milaza hoe zay mamafy ho an'ny nofo ozy izy dia hijinja fasimbana avy amin'ny nofo fa izay mamafy ho amin'ny fanahy mijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy io raha lasiana bavy natao ara hoe nateraka indray ao amin'ny Kristy tsika rehefa tsy mamafy ho an'ny fanahytsika isika fa mamafy ho an'ny nofotsika isika dia fasimbana avy amin'ny nofo ny jinjaitsika ary raha-tsaina vokatry ny famafazana ao amin'ny nofo ny jinjaitsika ary raha-panahy vokatry ny famafazana ao amin'ny nofo satria tsy ampy sakafo ho fanahinao tsy ampy vanahinao tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra ny fanahinao dia tonga amin'izay ny problema tonga amin'izay ny ady sarotra rehefa vety dia manao ohatra ny Egyptianina tsisy ninona voaka rehefa tonga le izy tonga ny ady tsisy ninona voaka tonga ny ino moa ny anarany izy fanenjehany tsisy ninona voaka fa zanak'Andriamanitra nefa miravoravo tanana reraka kivy stressé mandrakariva ny amin'ny fiainany ny simba ny heritreritra sy ny sisa fa dia mbola manam-potoana sotra masina aoka isika tsy ho ketraka ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika fa ny fotoan'andro ny jinjantsika ko araka ny anaovantsika andro anaovana dia ozy izy milaza hoe aoka isika anao soa ny soa voalohany indrindra resako ozy a dia soa an'ny tenantsika soa an'ny fanahintsika angony ny sakafo ozy ny sotra masina ny amin'ny oabolana milaza andre mandeha hoe mandeha anany mivitsika ary lay malaina dinio zay lazainy ka mba dinio ny fanaony ka mba endre fa tsy manana komande na mpanapaka ireny kanefa manangona ny aniny amin'ny fahavaratra ary manangona ny fihinany amin'ny fararana dinio ozy izy zay foana lizy misy saison ana zavatra be dehibe dia rehefa aveo misy saison tsisy ninona na ny fiainantsika ara misy an'izany sanareo tsy miaina an'izany misy fotoana ianao tena henonao mihitsy no hoe ohatrany misokatra daholo any lalana rehetra fa misy fotoana ihany koa ianao maheno hoe ohatry midy daholo any lalana rehetra
rehefa ririnina ny andro maina daholo ny zavaboary rehetra kely ny sakafo hatramin'ny omby sahirana amin'ny sakafo tsy maintsy mitady vilona ny mandehandeha lavitra be ny olona zay vao mahita vilona mba maintsomaintso tsara omena ny omby fa amin'ny fotoam-pahavaratra sy amin'ny fotoana lohataona sahinana tsy fantatro maintsomaintso tsara daholy dia mahita sakafo dia mora mahita misy fifandimbiasana tahak'izay foana ny fiainana ka dia mbola afaka tsika araroatra ny fahafana manisy soa ny fananao amen pahirezo kely le namanao andao anararoatra foana hoe amen niteboka faharoa anatin'ny afatra zay tsy ataontsika lavabe dia iresaka amin'izay tsika mivantana izay ambaran'ny sotra masina teo milay Galatiana toko fa 10 sy ny Efesiana toko fa 5 tsika hoe ny fanararotana araka ny sotra masina araka ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fampianaran'i Jesosy dia ny fanaova-tsoa ny fahafoizana no ararotana dia ozy izy rehefa miresaka eto hoe amin'ilay Galatiana indrindra ozy izy amin'ny mpianakavin'ny finoana sasanao zany raha lasana bavy natao ary tezain'ny sotra masina mihitsy mba hanisy soa ary ametraka priorité ametraka lahara-pahamehana an'ireo olona izay mitovy fanahy amintsika an'ireo olona izay ankohonantsika ara-panahy ampatsahivoko kely natao hoe rahalahy tsy izay miantso Jesosy natao hoe rahalahy tsy izay mandeha mivavaka be dia be n'olona mpiara-mivavaka fa tsy mifakahen'ny fanahy mihitsy ao anatin'ilay izy natao hoe rahalahy tsy hoe mpiara-mandray fanasan'ny tompo mpiara-mihira atao anaty groupe de louange mpiara-manao zao fa natao hoe rahalahy dia ilay mitovy fanahy aminao lay faly amin'izay mahafaly anao lay malahelo amin'izay mampalahelo anao le taitra ny fony amin'izay mataitra ny fonao maheno afatra eo raha samy maheno afatra ary na samy ao amin'i Jesosy ary na samy miantso Jesosy ary misy zavatra tena tonga dia hoe mandeha le fanambaran'olona zao dia faly le olona fa ianao tsy heninao mihitsy ny fifaliana ny anatinao misy zavatra indray mandeha faly ho fanahinao tena zany ka tena sakafo fa le olona tsy alaise izy eo am-pianoana eo tsy mahery mihitsy ako ny sasandray miesona izy eo am-pianoana natao hoe rahalahy dia lay faly amin'izay mahafaly anao lay mahery amin'izay mampahery anao lay zanaky ny teny tahaka anao fils de la parole fille de la parole reny ny tokony atontsika reny ny tokony iarahntsika reny ny tokony fampahery amintsika fa rehefa reny ny fampikisikisinatsika mahery anao raha misy olona mijoro vavolombelona ka vita fijorona vavolombelona tsy mahery ny any anatinao fotony hoe manoatra an'izao mipozinao dia tsy rahalahinao ao amin'ny fanahy io zany afaka miantso azy rahalahy ianao tsy zay akoriny hoe fitofidiana zany zay atona rahalahy afaka miantso azy rahalahy ianao fa tsy mitovy fanahinareo tsy mitovy sakafo fihinanareo tsy mitovy ny mahavelona anareo tsy mitovy mahasoa anareo tsy mitovy mahafaly anareo tsy mpianakaviray anareo fa izy manana ny fianakaviany manana ny ankonany ianao manana ny ianao dia le priorité lay lahara-pahamehana sy apetraky ny sotra masina dia milaza mihitsy izy hoe ko araky ny ananantsika andro anaovana dia aoka tsika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra amin'ny mpianakavy ny finoana mpianakavy famille spirituelle ino moa ny dikan'izany zavatra zany an'izay ao anatin'le resaka ararotiny eto zany tena hafa mihitsy le fanararotana ararotiny tsy fananam-bola lay rahalasy anabavy afahanao mameo azy afahafa be zany afatra zany ararotiny lay tsy fananam-bolany tsy manam-bola izy sahirana izy marary izy ararotiny aretiny fa tsy isan'andro izy marary afahafa zany ararotiny izy mila vavaka io fa tsy isan'andro izy mila ny vavaka ao zay re tsara ty zavatra anankiray ty ohatra tonga dia iainantsika andavanandro mihitsy no ifampiresahako amintsika sy ny fahasimban'ny ankonana ankehitriny ao anaty tokantrano ao
dia ny ray aman-dreny matetika tsika ray aman-dreny matetika tsy mahafantatra ny priorité loatra, tsy mahafantatra ny lara-pahamehana. Fa ny lara-pahamehana amintsika sy ny fieritreretantsika azy dia hoe ohatrany hoe indrindra moa raha ray aman-dreny ny aina tao anatiny hoe zay zay tambola kely tsy mba nanana an'izao, tsy mba nanana an'izao, tsy mba nanana an'izao. Dia rehefa tonga ty aoriana dia verinao fa tahak'izay ihany koa le zanakao a, dia satria za tsy manana an'izao zao dia ity zanako ty kosa dia ataoko zay ampatonga azy tena komble tanteraka, vitanako zay tiany rehetrarehetra izy, ataoko an'izao izy, ataoko an'izao izy. Fa zay zavatra zay zay fitedavana n'ilay mahasoa materialy an'le zaza zay matetika dia misy vidiny lafo vidy tsy maintsy payeny le zaza. Ary payeny ray aman-dreny inona vidy lafo vidy tsy maintsy payeny. Dada Sineny miainga vao maraina indrindra moa navita trano any amin'ny 18 km sy 20 km any. Amin'ny enina maraina dia efa tsy hita, amin'ny enina dia efa terina ny zaza. Ozy izy le directeur ny fianaranay mba tsaroko mihitsy zay mesaza zay isaky ny manomboka ny toe-pianarana, azarianareo aty aminay ny zanakareo, tsy fanarian-jaza aty aminay. Tena zany mihitsy ny esprit an'ny ray aman-dreny ankehitriny, ohatrany hoe tsy hita zay anaovana an'ity zaza ity, aleo tiaterina ry amin'izay mahavita ny tontolo andro izy. Fa rehefa atao trano ato manahirana, manelingelina, tsy hitako zay anaovana anazy, manelingelina miasa, tsisy iasana, tsisy anaovana an'izao. Fa misy prépayeny iny rehefa avy eo. Rehefa lehibe amin'izay le zaza, amin'ny voalohany izy mitady zavatra aminao dia soloanao zavatra hafa, afafitanana an'izao, afatao an'izao, afatao an'izao. Fa alerianao manome azy tablety sy telefona dia endry tsara izy mandritry tontolo andro. Anafenanao sy arovanao anazy, tsy anelingelina anao sy tady anao sy ampifoya tady, ampifoya niny, trotroya, ifitany gotea, ndao hiaraka ary, ndao hiaraka ilalao amiko. Fa zay opportunité raté zay, tsy verina tsony zay ny eo. Fotoana hafa ianao rehefa milamindamina amin'izay fiainanareo menakavy, ina moa retraité anao impolo taona mipetraka tsara tsy miainga amin'ny enina maraina tsony hitady an'le zanaka ao, mba ilalao lalao anareo fa taraiky be. Zay zao efa anao an'izao, za zao mbola anao an'izao, za zao mbola anao an'izao. Misy opportunité raté. Satria manino tsy nanararoatra an'ilay fahafahana tamin'ny fotoana andro nafanana anao an'izany. Anatin'ny tontolo fanompona ilay fanararotana dia tsy fanararotana zon-javatra fa fanararotana manome. Raha manambola ianao, manararota manome. Amen. Fa ho avy fotoana tsy hanambola ianao, na anao amen ianao na tsy anao amen. Ho avy fotoana tsy hanana ianao. Ary ny problema dia izao, firifiry amintsika tsy hampanangatanana fa presque atsika rehetra raha nanana nomeko ianao. Fa taminanana ianao tsy nanome. Tena raha nanana tena napiako zay. Ary iny tena indraindray iny tena mifoa. Misy sasany iny entina hitsoahana fotsiny, androana an'ilay olona. Fa misy sasany iny tena mifoa mihitsy hoe tena raha nanana nomeko ianao. Ararota ny andro azo anao vatsoa, indrindra amin'ny mpianakavy ao finoana. Rehefa misy rahalahy, rehefa misy olona manatona anao marary, araroty ny andro ahafahana mivavaka ho azy. Fa tsy isan'andro izy mila vavaka. Araroty ny andro ahafahanao manome vola azy raha mbola afaka ianao. Fa tsy isan'andro iny zanak'Andriamanitra iny no mila an'izay. Surtout ny karazana olona, misy karazana olona zany tiako nareo raha miaina zao zavatra zao. Fa misy karazana olona rehefa mame tsy mampite ame mihitsy, fa misy karazana olona mampite ame na tsy mangataka ary. Misy karazana olona mampite ame na tsy mangataka ary. Tetady mihitsy ny sainao hoe inona ary ny azoko anampiana an'ity olona ity. Araroty ny andro azo anao vatsoa fa meratsy ny fiainana. Tsy fantatrao ny rapitso, tsy fantatrao ny rafakapitso, fa teny mbola afaka ataovy zany amin'ny mpianakavy ao finoana. Nisy fotoana tantaraiko anareo ty zavatra ity. Mety ho hitany ihany moa ty indray raha mijery izy. Fa zao le tsy eto isy zany zao. Tamin'izay mbola tany Besarety ny vavaka. Dia rehefa mirava amin'ny atoandro dia tobila kely zay ny tobilinay tamin'izany dia mandeha mody
dia nitoerana lavidavitra dia ry manatsoa tamin'izany mbola tsy manana tômôbila dia ararotina mihitsy ndonareo ateriny amin'ny ray mahery zay vao tonga ny an-trano rainay amin'ny ray sasany ohatr' izany any vao mahandro sakafo fa mbola manatitra an'zareo ny amin'ny 67 hektara tsy isaky ny mandeha fa tsy indraindray ararotina le izy da teoriana amin'izay tolana vitsivitsy lasa zay nazo tômôbila zareo tsy afaka manatitra azy tsony zay indray ary ny ateriny indraindray rehefa tsy eo ahako ohatra mandeha any amin'ny province dia madame pasteur indray ny ateriny ararotina le fotoana izay afahana maneho fitiavana amen fa mipasy be ny zavatra amin'izao fotoana izao indray zay manararoatra indray manatitra ny rahalasitraka menakavy sy rahalatsioro menakavy fa hoavy fotoana ao arindrinao ahazo indray ry zareo dia tsy afaka anatitra azy tsony indray zay fa olo-kafa indray ngambany amin'izany fotoana izany hitanao fa entre temps misy relation tafapetraka entre temps misy zavatra voavoly misy zavatra tsapan'le olona misy zavatra voarain'le olona dia zay ambara sotra masiny hoe araroty ny zavatra rehetrarehetra araroty mizara fifaliana araroty mizara ny zavatra rehetrarehetra zay apetraka ny tompo ao anatinao dia ny mbola afaka ianao dia ny mbola salama ianao mivavaha ho an'ny hafa dia ny mbola tsy salama ny hafa mivavaha ho azy ianao dia ninona zavatra rehetrarehetra mipetraka ao anatin'ilay tantara misy an'ilay tantara n'ilay vehivavy nanana tavoara labasitara feno menaka manitra fa tena nararotiny mihitsy le sy teo tongotra Jesosy mifakiny dia narariny ny an'Andriamanitra misy fomba fisaina an'Andriamanitra mila azontsika tsara ny testamenta taloha sy ny vaovao tany amin'ny testamenta taloha mbola tsisy ny fiangonana mbola tsisy ny eglizy dia inona rehefa tsisy ny eglizy ny mahantra ny katrami ny olona tsy manana renina saina nasiana soa fa rehefa nisy ny eglizy dia zao fanambaran'i Jesosy amin'izay ho an'reto amin'izay ny vavahako ireo ny zava-dehibe indrindra aminy zay ataonareo amin'reto madinika mino ahy ireto dia ataonareo amiko ihany koa mamenao na gote ary ho an'ireo madinika amino rehefa mba afaka hita raha iny andalana iny na 10 minitra monjy ary ndao mba hiaraka inona fritetsy misy zavatra nge voavoly ao anatin'izany fa tsy voatery foana hoe tsy fantatro hoe hiandro opportunité goavana be tsika na ahoana fa ao anatina zavatra rehetrarehetra ary tsy voatery tsika mpiara-miangony rehetra ihany fa rehefa enao izy ihany na olona nivelany ary enao le fo miara-mitepo aminao misy rahalahy zao tsy mpiara-miangona amintsika eto fa tena fantatro fa rahalahy ao amin'ny Kristy miara-manatitra zanakay mianatra zay dia misy fotoana mba hitako izy avy lo rahalahy ato misy mivokondra avy miaraka mihinana eto aloha mandra-pivoaka ny ankizy tsy mpiara-miangona amintsika eto izy fa zany zavatra zany mamboly zavatra be dia be misy fietraky an'izany eny natao foany natao fanahy misy fitiavana tafapity zany ary rehefa tafapity io dia izy ihany koa indray no afaka mizara rehefa avy eo ohatr'izany io filazantsara io ohatr'izay ihany koa zavatra ratsy rehefa tafapita ny zavatra ratsy dia mipita tsika indray mpamafy zavatra tsara amen ndao tsika mafy zavatra tsara ndao tsika izara fitiavana falino araroty ny fafana mampahery ny rahalasiana bavy fa zalozana mitsetsetra fotsiny tantara problema aminao izy ny avadiny ry mampalahelo poleta tanitsika mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra zay milaza hoe eo ambavanao ny teny eo fa tamin'ny herinandro sa tamin'ny ovintsika ny resaka hoe fanazenanangana an' Jesosy tamin'ny matiny iny ao anatitsika fanangeriny iny ao anatitsika tsy fanahosany iny ao anatitsika fa fanafaka mampahery olona fanafaka mivavaka ho an'ny olona fanafaka manampy ny olona fanafaka mitia ny olona mety tsy voatery foana ho tsara ny valy ny zavatra zay ataonao fa atao foana le izy atao foana zay ny tenenany hoe azaketraka ny amin'ny fanaova-tso inaka indika zany hoe azaketraka zany mety misy fotoana mahaketraka dia nalefa ny Paoly dia nymelo hoe azaketraka azareraka isika misy fotoana mandreraka misy an'ilay fomba fitenin'ny olona anankiray zay tsy fomba fiteny moa zany lesa fandinian'ny olona hoe ny alika hono raha omenao sakafo 3 andro dia tsy manadino anao 3 taona
fa ny olombelona raha omenao sakafo 3 taona 3 andro dia adininy ianao. Zany ny toetra ny olombelona. Ary zany mampiematra olona maro. Fa mpianakavy ho finoana koa misy manana toetra ohatran'izany. Misy tena tsy apozinao fa mampianatra misy sotra masina hoe asa zany nijerenao. Asa zany nijerenao. Zay manisony reny madinika mino ireny noho ny amin'ny madinika zany hoe l'esprit anaovana ho anazy zany noho ny amin'ny madinika mino an Jesosy azy. Zany hoe tsy mahalala rehefa avy eo. Raha mety ho fomba fijeriko ny diso na tsy tahak'izay kay tsy madinika mino an Jesosy kay le izy rehefa natao fandiniana. Fa le fonao mihitsy mila tena tafapetraka ao anatin'le zavatra. Amen. Manana opportunité tsika. Manana zay azo atao rehetrarehetra tena tsaroko mihitsy le zatovolahy nitondra goûter mofo 5 sy hazan-drano 2 zay ny ananany. Fa tsy nitazominy le izy tadavina tany samy mitady sakafo efa 3 andro tsisy ny sakafo. Angarainy nanana réserve mofo 5 dia hazan-drano 2 fa tsy nitazominy azy tsy anaty mamanay alazako mamanay nareo mitady akaka mofo. Fa tena nafoiny mihitsy ny tiany mofo, tiany hazan-drano. Netan'i Jesosy ambavaka ny sorany vao avy tafidina le fisorana lana amin'izay zarao no nyzaraina voky ny olona tsy omby 10,000. Araroty ny vanim-potoana. Araroty. Manam-potoana ianao ankehitriny aza lalaniana foana amin'ny zavatra tsy isy dikany. Rehefa taitra amin'ny alina aza lozana mihodina gauche mihodina droite. Manararota miresaka amin'ny tompo. Manararota midera azy. Manararota mankalaza azy mamy mivonatra azy misaotra anao zay Jesosy fa tsara ianao. Tamin'ny cellule tamin'ny niaraka tamin'ny zareo tamin'ny Fransa tamin'ny alatsinainy dia fampizary zay ny Korinthiana voalohany tsoko voalohany ny fahin'ny 20 hoe ina moa every ny fiantsonanareo. Considérez votre appel. Every ny fiantsonanareo. Araroty misaintsaina zany zavatra zany. Fa hitanao fa manadio ny fonao zany. Manadio ny any anatinao rehetrarehetra zany. Sotranao Jesosy fa mbola manana ny dia. Mavady ao trano ary nge ararotiny. Ny zanaka ararotiny. Tsy zazakely mandrakizay io. Tsaroko mihitsy resaka le rahalahy zay tamin'izany mbola kely ny zanany. Tsy tena kely fa mety eo amin'ny tamin'ny mariazinay mety 9 taona teo eo ngamba le zazana ohatr'izany. Teo izy mahita le zanany ny ararotiko foana izy azy io, trotroko foana, efa zaza efa 9 taona 7 taona, trotroko foana. Satria ho avy ny andro tsy afaka nitrotro azy tsony azy. Zao le ankizy hitako ahoana tsy nitrotroanao zaza 20 taona. Ianao indray notrotroiny atsoatsy. Ararotiny zavatra rehetra. Misy zavatra efa voavoly tao anatin'izay 9 taona 7 taona zay. Dia ny tombo. Zavatra kely afafy fa voavoly le izy. Zany io zavatra ataontsika io. Saka manao zavatra tsika, ny zavatra tafapetraka foana. Dia ararotintsika ny zavatra rehetra. Amen. Fahasalamana na ararotina. Ny hery sy tanjaka ararotina. Ny vola ao paosy ararotina. Moyen de transport ararotina daholo zay azo atao rehetra. Dia hitanao fa mandroso ny androso fotoana tsy mampanenina anao ny fiainanao. Tsisy hanenenako ny fiainako. Marina fa nanao erreur atato hoe. Marina fa nanao anty fa nisy zavatra tsy hanenenako izany fa nisy zavatra tafapetraka be dia be tao. Amen. Taontsika hitsangana hivavaka dia hisaotra ny tompo. Aza atao afatra henona fotsiny zany fa androany dia efa manombosady an'izany zavatra zany. Manombosady an'izany zavatra zany. Dia samy miresaka amin'ny tompo amin'ity andro androany ity indray. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.